mivavaka isika toy. Misaotra sy mideranao zahay Andriamanitra, fa lehibe ny famindramponao aminay, famindrampo lehibe toy izany azahoanay mandeha miangona, azahoanay miaina andavanandro, azahoanay manao raharaha samihafa koa arakaraka izay anjaranay amin'ity fiainanay ity, arakaraka ny andraikitra ny tsirairay. Misaotra anao koa zahay fatapangona eto, fahasoavana zany, famindrampo zany ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Raisinay aminy zavatra rehetra, na ny ara-tena zany na ny ara-panahy. Faly zahay Tompo, mankasitraka anao zahay, na dia olona kelikilema azy, na dia be fahotana aza dia toy ny olona tsy manasiny zahay eo anatrehanao no ny famindramponao zany. Tahio ny teny izay efa nambara taminay mialoha tamin'ny alalan'ny bakiteny masina teo. Tahio koa ny teny izay mbola ho renesinay koa amin'izao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Androany araka ny efa voalaza teo Tompoko no alahady fahefatra manaraka ny Trinité masina. Koa ny tenin'Andriamanitra izay anjara asika dia raha asika mahita zany araka izay voasoratra ao amin'ny filazansarany Jesosy Kristy araka ny Matio. Matio 5, Matio 5, andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Matio 5, andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Rehefa raha mahita dia mivakiko izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voasoratra hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy rasy anareo anao, fa na zovo no mamely ny tahamaina ny takolakao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka te haka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Ary na zovo no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaozana mihodina izay te hisambotra aminao. Liray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny izay anjara asika amin'izao akoatran'ireo izay efa vinaky mialoha Tompoko dia isan'ny toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra. Izany toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra zany araka ny Matio dia mahasahana toko anankitelo. Dia ny Matio 7 manontolo, Matio 9 manontolo, Matio 10 manontolo. Ka dia toko 3 zao zany ny tena atao hoe toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra. Izany toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra izany tamin'ny andron'ny fiangonana tranainy dia natolotra ho an'ny mpino vaovao, ho an'ireo izay vao natao batisa vao haingana, mba hianarana, mba hiainana, mba hivelomana andavanandro. Karazana fotom-pianarana izany. Marihina fa ny tena fahaizana ny fotom-pianarana dia sy fahaizana senjery azy, fa fahaizana azy zany hoe hiainana, hivelomana andavanandro. Ka dia tahaka an'izany ny zava-panahy rehetra, na zava-pinoana, na zavatra ara-pivavahana dia natao hiainana zany, natao hivelomana. Zany indrindra ary no asan'ity toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra ity Tompoko. Manaraka an'izay dia lazaina fa ity toriteny nataon'i Jesosy teny tendrombohitra ity zany dia natao ho an'ny mino rehetra. Vokatry ny fanontaniana manao hoe manao hoana moa no toe-panahy, toe-po tokony hananan'ny mpianatry Jesosy
manoloana zay efa nambaran Jesosy tompony taminy, mamola vola toe-panahy vaovao, mamola vola toe-po vaovao, mamola vola toe-piainana vaovao ny fanarahana an Jesosy, ny fihenoana zay lazainy, raha toa ka tena mino sy mihaino zay lazainy ny olona. Zay ary ny filazana sotra mikasika ny atao hoe toriteny teny tendrombohitra. Fa ity toriteny teny tendrombohitra ity dia miresaka ny fiainana andavanandro sotra zao, ara-tena, ara-panahy, vavaka, fiaraha-miasa, ny fanahiana mikasika ny fitafiana sy ny hanina zany, tafiditra ao daholo. Tsy misy zavatra amin'ny fiainana andavanandro sika ka tsy tafiditra ao. Ka dia azo sika tao tsara ny mihaino azy manokana amin'ny mahafoto-pianarana kely ho an'ny olona vita batitra rehetra zany. Maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Inona izany? Zay resika amin'izany dia lalàn'ny ota, lalàn'ny nofota, lalàn'ny valifaty, lalàn'ny valirà. Zay izany to. Ka dia zavatra mampalahelo fa tena nanamarika ny tantarasika olombelona izany. Azo inoana fa hatramin'ny andron'ny Kaina sy Abela dia efa nisy zany lalàna zany, lozikan'ny ota, lozikan'ny nofota, lozikan'ny valirà, lozikan'ny valifaty, efa nisy zany hatramin'ny andron'ny Kaina sy Abela aza moa. Rehefa avy namonina afaty any Abela i Kaina dia nanontanian'Andriamanitra izy ka nataon'Andriamanitra hoe aiza moa Abela rahalahinao? Fa namaly izy, namaly boraingona manao hoe kanga mpitandrina ny rahalahy, mpiambina ny rahalahy kanga. Kanefa tsy ela taorian'izay dia niasa tao aminy ny fisainany, ny fieritreretany, ka nasiaro ny helony izy, ka niteny tamin'ny Tompo hoe indrisy lehibe ny valin'ny otako, lehibe ny valin'ny heloko, ka mila sy ho zakako izy zany ho izy. Ary amin'izay ho izy, satria norohanao hiala tamin'ny tany fonenana, dia izay rehetra hahita ahy dia hamono ahy, hanisantana dia hamono ahy. Izay le lalàna, efa lasa lalàna na dia sy lalàna azy, efa lasa lalàm-piainana hoe izay mamono dia tsy maintsy ho vonoina, izay mamety dia tsy maintsy ho veleza, izay mikapa amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho kapaina amin'ny sabatra, izay mandefina dia tsy maintsy lefonina. Ka dia izay no atrehisika amin'ity hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Ka dia lalàn'ny valifaty koa zany, lalàn'ny valirà zany. Zay ny zavatra nify tamin'ny andron'ny Kaina sy Abela. Rehefa niteny tahaka an'izany Kaina dia namaly azy ny Tompo Andriamanitra nanao hoe na dia zany azy, noho izany hoe Andriamanitra dia izay mamono an'i Kaina dia tsy maintsy ho valiana fitoheny izy, valiana fitoheny izy. Zany hoe ambara amin'izany fa masina ny aina, masina ny aina, sy fananana izay mananaina akory zany fa fananan'Andriamanitra, Andriamanitra ny tompony aina. Masina ny aina sady tsy maintsy siny. Raha ny mananaina dia indrindra fa ny olombelona be kilema, be siny, be dia be ny zavatra manahirana taona, kanefa ny aina zany olona be kilema sy be siny zany dia sy siny, tsy misy siny ny aina. Ny aina dia sady masina no sy misy siny. Ka dia izay indrindra no arovana eto, na dia namono ny rahalahiny azy Kaina dia arovan'Andriamanitra ny aina, izay mamely azy dia asiana mafy tokoa fa tsy misy fandeferana, satria izay manao rasy dia tsy tokony ho valiana rasy, izay mamono dia tsy tokony ho vonoina. Tsy midika akory zany fa mankasitraka ny famonoan'Andriamanitra na hoe mankasitraka ny otan'olon'Andriamanitra, fa izao tandrovana ao amin'Andriamanitra ny atao hoe fahamasiana ny aina sy ny hoe tsy misy siny ny aina.
tsy vitan'izany fa tamin'ny tantaran'ny fizalian'i Jesosy dia efa nahita zavatra tahaka an'izany ihany koa isika, efa nandremo. Rehefa tonga hisambotra an'i Jesosy tao an-jaridaina ny mpanompon'ny sorona be sy ny manam-pahefana romana, dia nisy nafana fo tamin'ny mpianatra Jesosy, ilay mpianatra tao hoe Petera. Efa nafana ihany raha tamin'izany. Tonga ny miaramila hanao herisetra ve sa hanao inona hamatotra ny tompo. Dia nanasoka ny sabany tao amin'ny saniny Petera ka nikapa ny sofiny mpanompon'ny sorona be, lasaka tamin'ny tany ny sofiny. Dia niteny Jesosy tamin'ny Petera, niteny mafy azy nanao hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatao, fa izay mikapa amin'ny sabata dia ho kapaina amin'ny sabata. Mampahasiaro ny lozika ny valifaty io Jesosy. Mbola manakely ny lozika ny valifaty io satria mbola ao ny ota. Fa ny an'i Jesosy kosa dia noraisy ilay sofina, dia natohokany teo amin'ny foty sofina, dia velona indray sofina. Tena fitandrovana ny aina zany, fitandrovana ny fahamasina ny aina zany. Tsy hoe misy an'izay mpisamborana mahasiravina zay ka dia ho avy Petera sy ny hampanampony ka hamely ireto mpanompon'ny sorona be reto. Hatresika amin'izay zany fa hatramin'ny andron'i Jesosy koa aza dia efa nisy ny atao hoe lalàn'ny ota, lalàn'ny valifaty, lalàn'ny valira. Amin'ny fiarahamonina maro misy an'izany mandrakakehitiny. Sy zavatra zay hoe angano akory zany, zavatra atao hoe arirarira zany, fa tena zava-misy iainan'ny olombelona mandrakakehitiny. Eo anatran'izany dia mbola averisika indray mandeha ilay lozikany ota, lozikany valifaty, lozikany valira, maso solony maso, nify solony nify. Sy makafitraka an'izany Andriamanitra. Andriamanitra dia tena sy makafitraka an'izany tanteraka. Ka Jesosy indrindra, Jesosy Kristy izany andresika aminareo, izaho kosa milaza aminareo hoe hafany an'i Jesosy zany. Tena hafany azy, hafany fomba fijeriny, hafany fomba fiheverany atao hoe aina. Jesosy dia tokony aina, manam-pahefana ny aina izy, masina ny aina. Hoy Jesosy hoe raha misy izy manisy rasy ianareo, aza manolotra azy. Raha misy mamely tahimaina anareo amin'ny takolaka kabana, atolory azy koa amin'ny anankiray. Raha misy te hiady aminao ka maka ny akanjonao dia avelao ho azy ny lambanao. Inona moa ny dikan'izany? Ny dikan'izany inona? Fa ny hoe aza mamaly. Kanefa milafimilany dia mamalia ihany. Saingy ny fomba famaliana hafa ny fomba famaliana. Sy hoe mikapa amin'ny sabatra dia sabatra indray no hamaliana azy. Sy hoe mirehitra ny fahatezerany olona anankiray dia fahatezerany indray no entina mamaly azy. Fahatezerana tahaka ny nataon'ny Petera apôstôly mikapa ny sofiny mpanompon'ny sorona be. Ka dia valy ny hafany an'i Jesosy. Rehefa tena dinisika zany ny zavatra resahan'i Jesosy dia hoy isika hoe araka ny lozikany ota, lozikany valifaty sy ny valira dia zavatra sy azo atao ny ainan'izany, zavatra lazain'i Jesosy zany, zavatra sy azo atao ny ainan'izany. Raha misy maka ny lamba dia avelany ny zavatra rehetra, avela hanao ny fitapony zany zay manao rasy. Hoy ny lozika sika amin'izay, kanefa sy zany lozika ny tompo. Ka dia ahoana ary isika? Zavatra sy azo iainana zany, zavatra sy azo ivelomana zany, zavatra resahan'i Jesosy zany. Ka inona ary ny tenenan'ny tompo azy? Ny heviny, ny dikany dia zao: sy misy mahay manao ity, sy misy mahay manaraka an'ity. Fisipoka vaovao nomeny Jesosy ity. Raha misy olona te hanaraka an'i Jesosy dia ity teny Jesosy ity ny mila iainana, mila ivelomana. Ka dia marina avao ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Lotera, izay niavy amin'ny fiangonana protestanta amin'ny ankapobeny, amin'ny fiangonana luteranina. Nisy nanontany azy: Lotera, kristiana ve anao? Dia hoy izy hoe
sy kristianina ho izy mbola andalana ho kristianina fa sy mbola kristianina isika ve mpianatra Jesosy mbola mianatra isika maro amin'ny zavatra ataosika sy mahampianatra Jesosy sy mpianatra Jesosy akory raha namara kanefa no ny fanondrafon'i Jesosy dia avelany hihaino azy zany fihenonan'i Jesosy zany loharan'ny zavatra rehetra ambarantsika moa zany na dia raha mahita azy fa be dia besaka amin'ny zavatra sy nekesika no haisika le ferina amin'izao andro mahakristiana sika ka mipetraka asika manao hoe noho ny mahakristiana moa dia ekena zany noho ny mahakristiana moa dia toizao manova zavatra ny fihenonan'i Jesosy manova zavatra ny fanarahanan'i Jesosy manaraka an'izay iambara fa sy misy olona na dia anankiray aza mahay manaraka an'ity afa sy ilay tokana ny tena mahay manatanteraka an'ity dia Jesosy izy mahay manatanteraka an'ity izy tokoa tamin'ny andro zay ankalazaisika ny zoma masina izy no ilay nampahoriana nefa simba namaly izy nororana kanefa simba namaly arak'izany izy natositosoka ny ola salasaina nefa simba namaly arak'izany izy tokoa no nasiana tahamaina mba namaly be izy ny valiny dia zao simba namaly tahamaina izy ny valiny dia zao simba niteny rasy izy simba nanevateva izy na dia nitevatevaina azy Jesosy indrindra no ilay nendahina nalaina taminy ny lambany ka nataony miaramila filokana saika ho zaraina dia hoe sara loatra ty lamba tika aleo anaovana filokana dia zaray mahazo azy nanaovana filokana ny lambany nendahina tamin'ny lambany nikomy ve izy inona ny natao sy nanolotra izy ka dia azo lazaina fa sy nangataka famelan-keloka ny olona tamin'izany ny olona rehetra tamin'ny namonoana azy dia sy mba nangataka famelan-keloka izy no nanome famelan-keloka n'izay sy nangataka akory ka hoy izy hoe ray io mamelany helony fa sy fantan'izay atao Jesosy nangataka famelan-keloka koa n'izay sy nahay nangataka taminy dia tena koa zany agnatin'izany ny tenanao koa anatin'izany sy misy olona zay nahay nangataka famelan-keloka mandrakakehitriny izy no manome famelan-keloka tokoa ka dia Jesosy tokoa milay tokana zay mitondra fiainam-baovao tsy hoe fiainana vaovao no omeny sy arak'izay misy hatramin'izay ka rehefa tafiditra amin'ity tontolo efa tranainy be ity tontolo efa antitra ity tontolo eo fialanaina ity izany tontolo vaovao zany dia gaga ny olona inona ity misy tantara mahasikaika anankiray izay nilaza fa tamin'ny nosy anankiray hono dia miondrika ny olona tanondrika daholo na lehibe na kely fa rehefa tonga ny explorateur zany dia nisangana mahitsy ny explorateur tan'izay ka dia nataon'olona hoe sembana ireo olona misangana mahitsy ireo no heverina hoe sembana izy ireo fa sy mbo miondrika nefa izy ireo no tena sembana fa sy izay misangana mahitsy no sembana dia tahaka an'izany tontolo vaovao eto Jesosy ity rehefa mihaino azy sika dia zavatra sy azo iainana velively zany hatao hoana ny fiainana n'izany zavatra lazainy Jesosy zany satria misy fahasembanana ny fanahysika toko misy fahasembanana ny fanahysika noho ny ota zany dia sy haisika ny hainao zany sy haisika ny manaraka an'izany ny fanahy masina no mitarika asika ao amin'i Jesosy ny fanahy masina no mandasaka ny toepon'i Jesosy ao anatisika ny an'i Jesosy dia hafa ny toe-panahy hafa ny fo hafa ny fijery hafa ny fisaina hafa ny azy Jesosy no ilay mpanavitra ny olombelona manontolo Jesosy
ara-tena sy ara-panahy izy no mpanavitra antsika. Ny olona manontolo dia votan'izay sofy, kanefa avotan'izay sofy manokana ny fisainana, ny fo, ny fijery. Mahagaga ny fijery. Ny fijery dia isika ny samy manana fijery diso, fijery sy mahomby, fijery ratsy. Ohatra manao ny ohatra ny kaina isika. Tamin'ny fotoana izay nanateran'ny kaina sy Abela fanatitra tany amin'ny altara dia rasy ny fijerin'ny kaina ny Abela, nialina azy izy. Fijery rasy tahaka an'izay dia tsy mba misy afaka amin'izany ihany, tsy mba misy afaka amin'izany. Misy olona anankiray manao zavatra tsy mety, manao zavatra tsy akafitrahana, manao zavatra tsy ara-dalàna. Ny mahazo azy izao, tsy ilay zavatra tsy mety nijereko fa ilay olona nijereko ataoko rasy fijery ilay olona. Zay dia fijery voafatotra zany. Mila votan'izay sofy zany fijery voafatotra zany. Tahaka an'izany koa ny fo. Ny fo dia misy zavatra mamatotra azy, misy zavatra mamatotra azy sy mankasitraka izay sara. Tahaka ny Paoly apôstôly miteny hoe indrisy olo mahantra sy ny sara zay tiako no ataoko fa ny rasy zay halako no ataoko, ka dia mahantra avy ny tompo. Mahantra tahaka an'izany fosika voafatotra. Mila votan'izay sofy koa ny fo, ny fisainana. Samy manana an'izay kilema zay sika rehetra. Sy kilema ihany zany fa tena toe-pahafatesana mihitsy. Mila vonjen'izay sofy isika. Zay sofy no mpamelona. Henoy ny teny'izay sofy, ekeo ny teny'izay sofy. Indraindray dia zavatra sarotra manaiky ny teny'izay sofy, kanefa aleo manaiky ny teny'izay sofy, tsy zay manaiky ny eritreritra sika ihany. Ny eritreritra sika dia mety mamitaka sika zany na dia rariny amintsika. Ekeo ny teny'izay sofy fa io no loharany mpamonjena, io no loharany mpanavota, io no loharany mpiovana. Manaraha an'izay sofy. Rasy zay dia manaraka azy amin'ny fomba ivelany fa tsy tena manaraka azy. Manaraha an'izay sofy. Ny hainoa ny teny, ekeo ny teny, ekeo fa olo mahantra isika. Mila fanovana, mila mitaraina amin'izay sofy ambavaka isika manao zay sofy vonjeo aho, vonjeo ny fijeriko, vonjeo ny foko, vonjeo ny fisainako fa maty aho amin'izany fisainako zany, amin'izany foko zany, amin'izany fijeriko zany. Aoka ho velona isika noho ny fihenoana an'izay sofy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray fitanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitania. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, raisana amin'ny fanahy masina hatramin'izay ka ho mandrakizay. Amen. Mandrosa tsika tanora Tompo.